ny fahavitantena ara-tsakafo, ny fananganana orinasa, ny indostria, ny fizahantany, ny fizakantena sy ny fanomezana fahefana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny fiarovana ny harena voajanahary izay anatin'ny velirano Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina dia mampifandray sy mampifanojo ireto viana ireto mba ho tonga tanjona iray ihany dia ny fampandrosoana ara-toe-karena sy sosialy. Ho fiarah-mientana amin'izany dia isy ny semaine de l'excellence na ny herinandron'ny vokatra tsara kalitao eto Madagasikara izay ho tanterahana ny 12 hatramin'ny 18 jiona 2024 avy izao eto Antananarivo. Ny kakaolo zany no anisany ataontsika hoe mena sehatra manokana fa fantatsika efa manana karazana vokatra famonjana maro tsika eto Madagasikara, anatin'izany ny kafe, ny jirofo, ny bain rose, ny poivre sy ny sisa. Mazava ho azy ao anatin'ny zany sehapiarina rehetra zany dia misy ny fanatsarana ny kalitao. Fanatsarana ny kalitao izay miainga avy amin'ny masomboly voafantina ary masomboly no hatsaraina. Toy foana ny fikarohana, ny échange atao ihany koa amin'ireo ataontsika hoe institution internationale izay spécialisé amin'izy ireny mba ananatsika ny karazan-masomboly atao hoe sady manaraka ny toetrandro no mahavita koa mahatanty ny fiovaovan'ny toetrandro. Ezaka amin'izany koa ireo mpamokatra ary tohanan'ny ministera amin'ny alalan'ny teknisiana indrindra moa amin'ny alalan'ny foibe fikarohana fampandrosoana ny ambanivohitra. Izay ny amin'ny aty amin'ny fotony any masomboly fa eo amin'ny teknika mpamokarana dia efa misy ihany koa ny fampiofanana an'ireo tantsaha amin'izay teknika mpamokarana manara-penitra ary indrindra aty amin'ny fanodinana ny transformation izay tena iankinany koa ny kalitaon'ny vokatra ahondrana satria na ny fanodinana izay transformation izay na ny conditionnement dia tena mila fanarahana teknika mazava sy moritra tsara, manara-penitra tsara. Ny tanjona dia ny mba hampiroboroboana ireo vokatra malagasy tsara kalitao sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary fanta-daza maneran-tany dia ny kakao izany. Izara telo ny hetsika, isy ny panel kakao fin izay ho tanterahana ny 13 sy 14 jiona 2024 ao amin'ny hôtel Radisson Blu. Io andro ihany koa maro ireo mpiara-miombonantoka miara-misalaha amin'ny fanatanterahana ny hetsika izay iarahan'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana sy ireo ministera hafa. Nisy ny valandresaka ny fanaovana tamin'ireo haino aman-jery sy ireo mpanao gazety nampahafantarana ny fisian'io fifampizarana io ny 13 Mey 2024 tao amin'ny hôtel Colbert ary nanentanana manokana ireo mpandraharaha amin'ny sehatra rehetra na miankina na tsy miankina handray anjara sy hanatevin-daharana ny hetsika.